MBS Radio manolotra ho anao. Taratasy ny dady Nosoratana Vorombato olona Mpanomana. Ovelony Christophe Rabiarimanana Tapaporoana Miaraka amin'ny Natsara Bemanatso Saoly ary Nicole. Fa andeha hoe sy dady izany no tao mangoronetana. Efa angatsy ny anatra ny tonga sady tianao ry vero vao amin'ny 7 maraina ange zao hoe. Tsy nianatra izay ry dada fa mararo ilay mpampianatra malagasy teo dia naleoko nody. Sady izay andro amin'ny maraina malagasy ihany no ataonay. Fa ho aiza ho dady Ahoanao inona nefa izay alehako hoe. Rehefa mianatra ianao mitafy tsara tonga eo ampelantananao ihany koa ny sakafo sy ny saram-pianarana dia mifalianaka fa mbola mirarahanao azy zany Fa andeha ho aiza nefa dady andeha hanao asa ny Antananarivo sa andeha hividy an'ilay entana amin'ny Krismasy? Aza be fanontaniana ianao ry vero mandeha aloha mividy siramamy fa tao laniny ianareo ao. Ay zatra aloha dia inona ry dada natao laoka ao? Efa misy laoka masaka fa ny vary sisa ny andrahoanao Zay raha aloha fa andeha vetivety ahy Zaza mandrebireby. Ary eo aloha orona malaky reto eto an'reto dia andeha haingana fa so tratrany eo indray. Tsy anaiky mihitsy raha tsy ho voavaly ny fanontaniany. Dia taratasy ity kosa apetrako tsara eto ihany ho hitany. Zay. Dado tonga fanakaiza sahady dada teo. Vetivety izay ve dia tsy ho hitako intsony nandehanany. Mba hafa koa ny dady izany tena tsy ato mihitsy dady. Fanakaiza ary Odry fa ngandry tsy nianatra ary very no atao trano sahady Odry fa manino ry mipitrapitra fotsiny otrany fa tsy mamaly Odry fa inona no mampitomany amin'ny ohatran'izao voaroka tany am-pianarana anga lazao inona no mahazo andry lasy dada ry tovo lazao ay mety lasany Antananarivo izy hividy an'ireo vatomamy sy fanomezana ho an'ny ankizy eto an-tanàna amin'ny Krismasy. Tamin'ny herin-taona ma tsy adinona izany no fahalasana an'iny. Diso izany fihevitra ao izany tsy andeha hividy etan'izany dada fa lasa mihitsy. Fa lasa mihitsy ahoana dia nakay izy raha tsy hividy entana aveo. Tsy fantatro fa izy efa nangoronetana ny tratrako teto dia ny rano mividy siramamy rehefa miverina dia tsy hitako tato intsony izy. Dia ahoana marina ary no ahafantarandry fa lasa izy fa tsy hividy entana ny entana namboariny tsy eo intsony dia io misy taratasy ngamba izy no nametraka an'io. Fa efa nivakindringa izy ity mbola tsy namaky ahora aloha raha mamaky izay voasoratra atao anatiny ho antovy sy vero zanako manoratra ity ho anareo Resta tsy tiako ny Ianao izay ampahory anareo za koa nefa mba manana ny fiainako manokana ihany koa aleoko mandeha satria fantatro fa tsy mety ny arahako mitoetra aminareo. Tena hitanareo aleo tena rakizy aza telo manakana ny fiainanareo amin'Andriamanitra fa izy rery ihany no mora azo indrindra amin'ny fahoriana ary isory azy rehetra izanareo tanareo izay fa manao velomanareo eny dada tsy mahafoy ianareo. Fa ahoana ary dada manao an'izany ry tovo dia ahoana tokoa maninona izy raha mba miresaka amintsika tsy azo atao mihitsy ve mifanantona dia miresaka ary vahana ny olana neny efa tsy ohatsony dia izy koa nandeha sady amin'izay ny Krismasy efa akaiky izy nefa lasa. sarotra valiza ny fanontaniandry izany ry vero za koa ary mba tia metraka hoe fa inona ny tena tiany dada atao
nahoana ny sarotra aminy hiary-petraka amintsika saingy mijanona ho fanontaniana ihany aloha izany rehetrarehetra izany dia ina moa izany izao no atao dada aloha enoko fa nametraka vola sakafo fitafiana ka tsy ireny anga ny zava-dehibe revery fa izy miara-mitoetra amintsika andao aloha hivavaka tsika mianada mety miatrika an'izao olan'izao ka ndao ary Andriamanitra tianay io ndreto izay mianada mangataka sy mitalao aminao jereo dahatany ampandehanana any ary averenao aminay izy raha sitrakao dia dinio ihany koa ny fiainanay manomboka eto amin'ny anaran'ny zanakao mahavonjy nanaovana izany vavaka izany amen dia anao inona izany rotovo dia mandehana tokoa ny vary fa izany dia atsaka kia efa miraika ambin'ny folo mantsy izao eny ary Fero a, fero. ahoana izay ry nevao Fero liko aty amiko aty. Mipetra eto akaiky eto anaka. hoe ahoana izay ry nenivao Eka no akilongany nakaiza aloha toy izay. lasa nakany an-tsaha izy hoe hijery ny tanimbary oketsena rapitsony izy ko Ay, fa jaune tsokandriko fero a. Misy tranondrandriany any arivo mamo. Eka, amity moa izy io ka taty aminareo menatany mety efa nisaiko fa tsara angaza ny trano izany ry nenivao Ny tena tonona anareo menada tsara aloha ny rano eo an-tokotany efa misy jiro koa ilay izy dia ahoana ny fomba zahoana an'izany ry nenivao ka dia anjarandriko retsy ny mandresy lahatra nitovo soratana aminareo menada nge le trano sady toko tsisy manahirana nareo efa tsy mianatra tsony misy ambombava zany anaiky an'izany ve tovo ry nenivao izay nefa mipetraka tsara eto fa ilainareo zany amin'izay nareo tsy manofa trano rehefa makany arivo mamy fa manana enenareo manokana sady efa ho avy ngeretsy ny krismasy mety ho be vahiny nareo eny aleo aloha resahana mitovy ary izany dia hito hoe izay lazainy fa ina no resahana amiko ry vero ay tonga ianao anaka ka zao ilozako aloha nareo menada zay ry vero mandala ty aminareo anapitsatsy zao dry fa ina koa namaka ny vato-inona no tonga fa ina ny resahany tamiko teo za koa aza gaga hoe inona namaika azy tamika teo fa inona ho aly ny resahany taminao misy tranondrandria mito ny any arivo mamo dia maninona moa ny raviditsika amin'izay moa sika tsy manofa-tso fa manana ny antsika manokana trano fa maninontsika no hividy trano na velan'ny dada sy miainy azy reto sy tsy hanovana azy sady tsy misy lahantsika trano any arivo mamo zany tsika tsy mianatra tsony maninona kosa moa rotovo izany mba any arivo mamo ny antsika mantsy eto akianja amin'izay koa ne mba tena tsy manofa marina indrindra rehefa manohy mianatra indray tsika tsy fantatra izay any ariana any tsy mahazo mividy an'izany tsika ary vero angariary mividy an'izany dia aiza koa no hita vola hividianana azy zany amidy ny omboko dia amidy koa ny kisoa sasany dia ampiana tanimbary koa tena miteniteny foana mihitsy raha ianao ty ny fananana eo ampelantanana no foanana raha tsy manana trano ray tsika dia marina ny ianao fa mbola manana trano isitrihantsika raha sitrapon'Andriamanitra dia ho azontsika ihany izany trano ao arivo mamo izany raha to izay no mampahory anao fa raha reo tsy azo amidy izany ka ianao kosa dia efa masika maninona izao raha miteny mora amin'izay koa mba mahazo kiraro sy akanjo vaovao amin'izao krismasy izao raha mba misy ambiny ilay vola tsy masika fa ndry miteniteny foana ary tsy mivarotra fananan'izany koa fa avadika ny resaka efa masaka angaty sakafontsika efa masaka andao inana ary fa mbola maika ho any am-piangonana rahariva
dia aza tena ngery very mipasoka an'ireo pataloha sy lelobaka rehefa avy any am-piangonana antsika. Efa vitako ihany keo izany. Ary ndao amin'izay sakafo e. Ny olona izany efa noana mihitsiny. Alahelo any dada mihitsy aho izany ry tova. Tsy mba hahita manao an'ilay tantara amin'ny krismasy izao izy. Tsy tezitra ve ny raha ilazako hoe avelao aloha no mahakasika ny dada ho any. Dada efa nikasany tsirarahantsika. Ny tsy adinontsika fotsiny no mizara bomba ho an'ny ankizy madinika toy ny fanaontsika isan-taona. Tsy tezitra amin'izany aho fa malahelo fotsiny. Tiako ny ahita ny dady eto anilantsika amin'izao krismasy voalohany tsy misy an'ny eny izao. Aza mampahorotena amin'izany rery vero a. Tsy ahatsiarantsika ihany ve izy any am-pandehanana any. Mety hanoratra ihany koa izy rehefa tsy ho avy. Efa tany amin'izy danga ianao ny vao? Ekany, efa tany tokoa saingy tsy mbola fantatra izay tena hevitra zareo e. Fa iza no tena mafilo amin'izy dareny e? Ivery eo ihany mora resena lahatra, mora tambatambaza ny kiala. Fa ty tovitovy ty no mitady ho be loko no dia renina vela fisainana mihitsy izy. Dia ahoana izany ataony ny vao? Eka, azo angano atao anaka. Ie. Andao hiaraka ho antsika dia any miara-mahita an'izay ho lazaina. Fa aza diny fotsiny ny fampijery maso rehefa tia nifanaraka ny resaka. Ndao aza izay fantatra fa mety. Fa mila mailo ihany nefitsika fa na dia zaza azy ireny dia noko fa mety sarotra ny anambaka azy a. Ka izay mahitsy ny Raely a. Ody rakiza, ody aty amin'ny fianareo. Neny vao izany ry very fa ndeha mpandrosoa aloha. Neny vao mandroso ianao. Saotra anaka. Ary toa misy vahiny. Mandrosoa nareo e. Mandrosoa neny vao a? Mitondra vahiny neny vao izany. Mipetrapetra aloha nareo e. Ka manahoana anaka ny fahasalamanareo menada izay hatramin'izay ela tsy niona an'izay. Salama tsara izay neny vao a. Ianao manahoana? Fa iza aloha ty vahiny ety neny vao ty e? Eny tokoa. Tsy hampalalany neny vao anay eo kory ilay izy ko. Tenena mondriko. Oka nga zavy hatrany ny anambarany tenako sy ny momba e. Aza misaitra ianao ry neny vao a. Eka, eto amin'izy menada mihitsy ny resaka ao ary. Marina raika izy dia izany raha hely vadin-drafidy ianareo a. Ary avy any Antananarivo izao tonga eto aminareo izao. Ianao ny vadiny dada? Ie. Dia nanino ny dada ny tsy niaraka aminao mba nitondra anao anakaty? Ary nanino koa izy ny tsy nanambara taminay fa manambady anao? Faly mahafantatra anao tompoko. Fa nanina tokoa dada ny tsy niaraka taminao? Fanakay izy. Renareo lasa namita sany tsirabe e. Maika dia maika andia ka izany nasainy nakaty. Ary neny vao fantatra izay mifaneraseranay fo mbola tsy mivady izay. Fa nazanaza dia nampitondra taratasy izy ho anareo menadaka. Taratasy? Taratasy? Mandeha dada taratasy no apetrany. Zao indray tsy ny tena ny tonga aty fa mbola taratasy ihany koa ny ampitondrainy. Inona ihany ary ny tiany dada tao e? Eto ty hoe ho jerena sovakeza ny taratasy izany. Ty azy reso e. Ho antovo sy vero zanako. Mangy sy miaraba anareo amin'ny alalan'ity taratasy ty arakizy. Mifona aminareo mianada raha olona nampitondraiko ny taratasy noho ny tsy fahafahako. Tsy iza nefa izany fa Raely vadiko ihany. Solotenako ihany izy rakizy ka ataovy toy ny reninareo. Fa ny antony anorata fa ny antony anoratako rakizy dia mila vola roa hety sy iray tapitrisa ariary a. Tena ilaiko maiky io vola io fa ataovy izay fomba ahavorianareo mianadany io fa tsy maintsy mitondra vola io miakatra Raely. Tena maika hoy dia mirary
krismasy sambatra ho anareo izay fa manao velomanareo miada dada tsy manadino dia ahoana koa izany rotovo a raha tsy mahadiso raha matora ely ina ny ilany dadan'ity vola be ty fa tsy voalaza ato mantsy izany ny anonambarany dia hoe maika ny olany an'ilay vola ka za koa tsy malala fa sainy maka an'io vola io fotsiny a izay no asa sainy tanterahako aiza koa nisy an'izany raha matora ely a mpivady ve nareo dia tsy hifankalala zavatra atao farafaharatsy ny fampiresaka vola nge ty fa tsy hoe lamba na akanjo e ka izy aneraka izy tsy mipetraka lava ohatrao fa mandeha foana e tonga izy ohatra androany dia raha pitsy vao maraina dia manainga indray ary dia toy izany foana ny fanaony ka raha ty resaka ty a tsy afaka ny valy teny ianao zao dia zao izay mianadafa mbola ifampidinika aloha hoe ahoana ny fomba hitana an'io vola io fa inona mbola ifandinianareo e ifandrainareo ny manafatra e ary tadio fa mbola andrainareo avokoa ny eo an-tananareo ka ny tokony ataonareo dia makatoa ary manatanteraka izay voalazany marina raha matora ely fa andada daholo ny eto an-tananay fa raha ny marina ihany koa tsy mananjoa amin'izay eto intsony izy ary tsy misy fatantsony ny aty satria efa taona ny dada tsy nandingana teto an-kianjako inona moa mbola antony ilazanao fa andadana eto e ary krismasy fahaefatra tsy ahitanay azy ity tovo aoka tsy teny toy izany sika pedo ny tompo amin'izany fa oka ny teninao teo no atao ary amafisiko ihany koa aleo aloha izay hifandinika dia milaza aminareo ihany tsy milaza akory izay hoe tsy hanome fa mbola hifandinika marina ny voalazanao ary tovo a marina koa ny tenin'ny vero fa meny tokoa nareo menada ko oka hifandinika tokoa izy menadara ely a ary azo tokoa ngereo raha ny tena marina fa tsy andrafidy tsony ko ny tsara amintsika raha ely a dia mandefa tsy miditra lalina ely fa na dia vadiny azy ianao izy tany masy mandidy amin'ny fananana navelandray eto ampelantanany eny ary rakizy a efa voarainareo iny ny taratasy ka dia anjaranareo tokoa ny mandinika sy mieritreritra fa ahoana fotsiny nalalana ny fanapahan-kevitra reo menada zany zay mahitsy aza manany amin'izany ianao raha matora ely a fa manatona anao eny amin'ny eny fo zahay fa tsy eny moa ianao mipetraka sao dia tokony ato amintsika izy rotovy ny atory sy sakafo oka re zao rakizy a nareo menada mbola iresaka sy fandinika dia hoe eringelemiko eto fotsiny ve avelao a hipetraka eny amin'ny evao aloha fa tsy maninona e eka zay aloha izy menada fa avelao zay andeha mandra-piona nareo menada e ndao arerina eny vao a ekany mandra-piona dia ahoana natao amin'ity volangatany daty rotovy mahagagangy ery vero dia zao e dady efa taona ny mariny tsy nandalo taty ihany fa na dia hoe mielina kely fotsiny azy dia ahoana ny asa iny manoratra amintsika amin'ity taratasy ity amin'izay tsy taratasy tsotra fa taratasy fangalana vola tsy vola hoe 5,000 na 2 alina fa amanapitrisany be zao fa maninona nefa raha tsy mametraka fanontaninany amin'izany e dadantsika foany na mandalo aty na tsy tonga aty ko ndao ny vahaolana ny tadiavina dia omena azy izay tadiaviny mora miririringa no miteny azy zany ary vero e dia raha anao an'izao foana izy tsy ho tapitra eto ny eto ampelantanantsika ny farany inona ary no ivakianao aloha amin'izany e nga ianao tsy mahatoky an'Andriamanitra ka mitady ny anazy ho anina sy ho tafiana e ka na ho fongana sy tapitra any ary ireo rehefa Andriamanitra ny tsy miala amintsika ary tsika koa tsy miala aminy ho faty tsy mihinana angasika vero a manaiky azy voalazanao rehetra fa saingy tsy avela anara-po ihany koa ny hafa ka hitsetsitra ny atsembohan'ny hafa fotsiny ka tsy mieritreritra ny aza tsarova ry vero fa fotoana ny fety zao akaiky ny fankalazana ny noely ny tombo avao dia maneno inona ny tiany tovy ambara amin'izany mandrovy tsy daholo ny olona mba hitana vola ho raisina sy olan'iny e ary taty amintsika menadany dia efa ny sain'ny sasany satria itsika kamboty velondray tsy mahalasa sainanao ve zany ananantsika ny arena ny rehetra fa ndraytsika kosa to adala tsy mahalala an'izay atao sy asian'ny tongony tovo a ahoana tsy mahalala izay avoaka ny ampitsitsika nampanao ratsy dada na inona no aminy fa omeo azy fotsiny sy tadiaviny dia vita ny adiditsika e aza asiana alahelo dia aza asiana fanontaniana
Ary aza toa mihoatra na atao latsaka e, fa izay tena izy omena. Fa tsarovy fa natapitra lany azy ireo, ny tompo mbola miary sy mijery atsika. Eny indray are, mety ohatrina ny tahirintsika Menadao zao. Draso hoe jerena. 5 alina sy 9 ariary reto. Ai, avela ho zany hoe eny amin'ny garafetra mpivaroka ena dia amidiny kisoro. Inoko fa ho ampy haminona le 2 hety sy 2 tapitrisa ariary ny kisoro matavy. Raha misy ambony dia ampirimina ihany. Malaky ary ianao hoe, za kosa dia ho any an-tsaha nondrakanana. Zay rehefa lasa aloha e. Tovo tsaro fa masambatra kokoa ny mameno ny mandray e. Fa miresaka ny elo ahy ianao te hoe mba faniriko sy tena hafaliako zao raha mba tonga aty izay dadantsika izay. Efa taona anie izay e. Eno fa na dia izy efa tapitra sy fongana aza ny tonga eto amintsika. Mandehana aloha ataovy izay ataonao dia ho hita eo ihany amin'izany e. Ohadariny ny vao ohatinareo aty e. Oi, ay nareo Menada, mandrosoanareo. Oe, nalakosonareo Menada zany dia tonga ko. Dada nerina ny vao manao fangatahana aminay zanany e. Nahoana moa dia anamafo izay. Angato izao izay raha tsy izy e. Ka izay mahitsiny e, marina ny nareo ry anakisiny. Ny zanaka ihany tokoa mahavaly ny rainy. Fa ny zanaka dala mampahoeny reniny. Oe, mipetrapetralo nareo Menada e, makatoerana rehetra e. Ie, fa raha matora ely anga tsy orony ny vao izy mantsy zao no aliana etiako. Tsy ato izao anaka fa lasa niakatra vao maraina ny arivo mamo any misy entana ilaina maika dia maika izay dia ny rahako any izy. Fa raha misy afatra dia apetrao amiko fa tonga any foana nge zany. Dia ahoana izany ry tovo? Eny hoa? Afaka miverinareo Menada raha tsy mety aminareo le mametraka afatra amiko e. Dana mody. Mety angamba ry ny vao dia aleo izay Menada andeha ka raha rivo izay dia miverina makaty. Ambara ho amin'ny fotsiny hoe tonga teto izay Menada mahakasika le afatra nampitondrainy dada hoe. Aza manana reo Menada fa tongako tsara ny afatra e. Na asaiko makany aminareo mihitsy azy izy mba mitsitsidika anareo Menada any. Naza manahirana azy amin'izany ianao ry ny vao izy olon-dehibe indray hoe no any aminay. Aleo izay no anatona azy e. Maninona moa zany anako. Amin'izay koa ny mba mifanerasera aminareo izy dia mahalala momba anareo tsara e. Oako izao ry ny vao aleo izay Menada ihany nanantona aty aminao. Eny ary fa dia mendalana nareo e. Mendalana tsy tafotoana andalana nareo anakisany eo. Manam-piona. Tena netiny nataonao ry ny vao reko daholo ny resaka reo teo. Ka inona izany no ataoko? Anatona azy ireo ariva sa izy no avelaka aty? Ka aza miteny mafy aloha ny reko. Aza miteny mafy mahitsy fa mbola tsy lasa lavitra ne izy Menada e. Ka so manota apody foy ao izy Menada ka olitra atoeto ny nafienina rehetra. Ka inona ary no ataoko e? So nataonao? Makany ianao raha riva amin'ny 3 eo dia anjaranao no mamantatra an'izay ambaranao rehetra any. Eny ary aleo fa izay no ataontsika ary. Eny raha ely mety ho azy zany. Dana mihinana vomanga aloha. Tao manelingelina sy manapaka ny resaka reo Menada izany fahatongavako izany e? Tsy dia tsy raha matora ely fa efa iona aminao mihitsy nge zao ny fandaharam-potoanana io e. Marina mihitsy izany raha matora ely aleo atsika aty miresaka e. Mandrosoa ianao aty. Misaotra anareo Menada. Tena zaza ely sy mahalala fomba tokoa nareo Menada izany Ka inona raka izy vaovao aty aminareo? Tsy dia misy vaovao firy raha matora ely fa zao fahatongavanao zao ny vaovao Aiza koa raka izy dia hoe tsy sisy fa atao hoe efa nandalo tany an-trano nareo Menada? Tsy hoe ho fa tena nandalo tany tokoa izay, fa ianao ny tsy tao fa lasa nakany rivo maraina ka izay ny tsy nahitanay anao tao. Izay zao vao avy mandrehitra mihitsy dia nikasany ho any aminao. Niteny tamiko mihitsy ny vao hoe andalo ano nareo. Saingy naleoko izany nakaty fa sady mitsidika anareo amin'izaiko.
dia sahirana taminay mihitsy ianao raha matora hely a. Ary raha ny tena marina tokoa zahay no manantona anao a. Tsy maninona izany rankizy a. Adidy tokony ataoko mitsidika sy mahafantatra momba anareo aty. Fa avadika kely ny resaka raha matora hely a. Ie. Dia lana tsidika fa tsy mbola afaka hiantso anao neny izay satria tsy mbola nivonina any amin'izany. Rehefa mifanerasera matetika angamitsika vao ho zatra ny vavanay. Eny e, aza miaratsiny amin'izany ianao ry tovo a. Mifandraisanareo ahy dia efa zava-dehibe amiko. Io aloha mangazy raha matora hely a. Eny ary. Io no masaka azo aroso. Io koa mba ho tia aminay aty ambanivohitra e. Faraky ny taratasina mpitondra ny dada ho anao mahakasika an'ilay volana farany izay milaza fa maika dia maika tokoa ny ilana azy. Dia maika toy izany koa izay mianadany tady fa olana mahana ny olany tady. Hita tokoa fa tena tia iray aman-drenonareo rankizy a. Efa na dia tsy eto anatrehanareo azy izy. Ao fa ataoko tonga any aminy no nataonareo fa zamananareo e. Izay tsy hananinina amin'ny dady e. Fa saingo mariky ny ahy havanana eo amintsika satria tsika mbola tsy mifankalala raha tsy voamaly dia rehefa voaray anao ny vola dia miangavy anao izay mba hanoso nisy ametraka ny anaranao eto. Fa nahoana dia manao an'izany ry izy mianadahy. Ary tena tsy mahatoky anareo a. Tsy hoe tsy mahatoky anao izay fa vola be angera matora hely dia ampitondraina anao ty e. Ary araka ny voalaza very teo dia tsika voamaly no mifankalala. Koa tsy rary ny vera mba mangataka sonia izay ho fanamarinana fa naray ny vola avy aty aminay ianao. Eny e, fa atolory aloha ilay vola dia omeo any taratasin-driry vero sy ny avoko a. Amin'ny manaraka rainareo mihitsy ny asaiko makaty maka ny vola alainy fa za koa no toadalainareo. Mahanoatra no maka vola any amin'ny banka mila sonia vao mahazo. Aza dia mora sorena re raha matora hely fa izay ange ny fomba fiasa vaovao aty ambanivohitra aty e. Mba tsy hifanambakana eo amin'ny sampiaramonina. Ataoko fa tsy tokony olana aminao ny fanaovana sonia satria ianao dia olona ny anatra. Tena mialatsiny aminareo mianadahy fa tsy tokony ho tezitra tokoa e. Tena tsara ny fomba fiasanareo fa tohizo. Dia misaotra anareo mianadahy amin'ny izay nataonareo e. Tsy tokony hisaotra ny ianao raha matora hely e. An-dada ihany anareo e. Ty fotsiny mba misy taratasy omenao azy. Dia roviana moa ianao izany mikasy ny anaingy. Rapitso dia rapitso ihany ka. Maika ny ilany dadanareo an'ity vola ity e. Fa zanga mba raika izy angatadalana sady fa maika no manandiako a. Eny ary raha matotra hely fa dia mandra-pioana any amin'ny dadany a. Mandra-pioana. Ie, ka hono ara hely. Ie. Dia ataonao ino daholo za zao reny vola be rery. Ne vao ve maninona e? Ohatry hoanina dia anaovana amin'izay fanaovana azoko. Zary ne vao zany. Ka zao e, maninona raha tsy mandanindany foana fa mba hananganan-javatra reny. Toy ny hoe mba manao fiompiana kely na manao varobarotra kely retsy. Tsy ilay izany ry ne vao a. Rehefa laniny eo an-tanana dia mitady hevitra hafa indray angalanany amin'izy da. Ohatry Alany mifananandrafidy ezany efa izay alaiko ao e. Efa na dia ho tapitra aza ny ala-tsy nanana araka amin'ny fitenenana. ka zao retsy. Tandremo dia tandremo ihany ny fitondran-tenanao raha hely a. Misy farany daholo tsy na zavatra rehetra. Atraho fa zay azo amin'ny makarakara dia mivoaka any amin'ny kilôtoka. Zao ry ny mivao lazaiko anao a. Tsy mandrarahany izany raha hely. Nya rehefa misy eto ampelantanako dia mifaly aloha. Rehefa mitady lany izany dia mikaroka hevitra hafa indray. Ny ataoko aloha izao dia mandeha miakatra mandony fatraniko izay tsy voalohako. Dia manarak'izay a mividy akanjo sy kiraro. Efa akaiky ny andro malaza dia ny noely izany e. Fa hono a. Fa ianao sy rafity ve dia tena tsy mihevitra mihitsy ny arahanareo e. Sa hoana? Inona ny tiany mivao tongavana? ka zao mantsy. Raha mifanaraka ny anareo tsy misy tsony ny olany. Tsy manambaka na manao fetsifetsehana ohatr'izao ianao. Ianao daholo mitatana ny fananana rehetra. Tsy miditra amin'izany raha ela ry ny mivao a. Ohatray Olona tato ireny ve dia andaniko ny atanon-drako. Tsy izany a mafa-maloto na sanatria marary tatazam-bavy izy. Okary ny mivao a aza ampitirina amin'ny samy mihitsy a. ohatray Way kala kely ty. Ady dahony tsy mifakazakory ny taona anareo ko milaza ny mbola tanora dia tanora ty ianao. Afaka mifampitaiza tsara angeretsinareo e. Sady rafity nefa ho 5 taona zay ny nahafatesam-badiny. Mety ana aloha ilay hevitra ao fa saingy. ohatray saingy maninona.
Fahondy koa ary ny vao fanakeza marina izy zay aizany nandianany ka zay mahitsy ny tena tsy fantatro hoe na izy menada zany anaza tsy malala ny zena leny fa de taratazy fotsiny no napetra ny tao an-trano tao anjoanjo fotsiny ary ny vao nolazako tamin'izy menatao hoe lasa nanao asa maika tany Antsirabe izy a tadavo izy anaka tadavo izy ary ataovy zay fanarana reo fa sady asoanao nge zany mety asoan-drafety koa izy menadamo efa lehibe raha teo ka inoko fa tsy sakana am'izay mety asoan'ny rainy mahitsiny ka de hita hoe zany ary ny vao a ataovy zay mahasoanaka lasalasa indray zany sainy zandroko vavy zany a fa misy inona mahavariana ty hoe vadiny dady ty fa ina mahavarinanao ny amin'izany ka efa mba nahita azy iny teo an-tanàna ve ianao ry tovo a dia ahoana ny fomba mifankalalana izy dady ary neny vao za aloha raha ny tena marina dia tena mbola tsy nahita azy mihitsy ngamba mipetraka any Arivomamo izy na hitady le mandeha mivarotra matetika no nahita azy dia neny vao iza moa tsy mahalala ny eny vao ry verona dia olona mandalo ihany iza olona tsy ngondolomboly eto an-tanàna na dia eo aza niara-tsy hitoetra ny hita ny fiarahamonina zay samy teny ara-tsiny fa matahotra ny ovonony amin'ny zavatra iny raha sena milahatra aloha izy dada dia mifanatsahana tsara angamba kely foana ny elanela taonany zay toetra no asako any mahalasa ny saiko dia hoe ahoana ary ny arahany dada taminy le vehivavy tia haingo be dada olona tsotra dia tsotra so dia niarena ny dada aza no itiavany azy dia nahoana koa nefa dadany tsy nampahalala an'izany amintsika matahotra atsika ve izy tsika ve dia andany mahasoa azy efa 5 taona nge zay no nahafatesany iny tsy hitako izay olana afaka niaraka tsara izy ireo sa ianao tsy manaiky azy ho vadiny dada ry ve ny hoe vadiny dada sy ny tsy ho vadiny aloha tsy fantatro ny amin'ny fantatro dia tia fiarahana amin'ny eny vao ngatsy ianao le fomba fiteny hoe zay miaraka amin'ny ambolanto dia ambolanto ka raha ny fijeriko manokana dia misy hevitra ambadiko izao zavatra izao fa tsy mandehandeha fotsiny andao ry vero atory fa efa alina ny andro mbola betsaka ny asa to rahampitso ahoana efa andresanao ve le zazay azy rahampitso ao vao hoany fa tsy adiniko iny manahoany ny vao velokely manahoany riko inona rehetra ny vaovao tsy dia misy vaovao koa ry ny vao fa nandalo tao tsy amindra vao tatsy a dia mba nararotra kely resaka aminao ka inona ary raha toresaka tianao resana amiko ndo androso oka etiana ry neny vao tsy dia lava neny resaka fa fo ihany za koa mbola maika hanondrakareo anako any an-tsaha ka zao eto ary zato resaka indri rehefa tsy afaka androso zato indri hoe ahoana hono ary neny vao aveza ho aty raha matora hely ty ary taizany nalalany dada azy inoko fa fantatrao zany matoa izy tato aminao no vatana ve zany malasa ny zanako vavy ao fa hokataraiko andriko nahafantarandrendry azy ny toerana misy azy efa vonona very neny vao maika le ahy ho taratseny ety any efa vonona le raha fito zato anao koa dia efa be totony ery ary veloha mity fiaranao raha maika anao fa hono ary neny vao misy zavatra matiako resahana aminao raha sitraka ao so dia teniteny foana amiko eto ty anao raha fity nefa etiany aloha resaka ao fa so dia zany mitsaratsara foana za senao mory neny vao dia efa mifampitonda oatra ny mpianada ka zany atony tsy salasalako milaza aminao an'ity resaka ty draiky fa resaka ina tianao ambara amiko raha fity manina raha viatrany dia ambara fa tsy eo anao no bebe safary eo ary ataovy fora fa sy tiako renyreo olona entinao ao renyreo ka manenina ho ary neny vao raha ajanao amin'izay ho asanao io tsy mahasoanao tsony ange io tady
madio fa za ihany no afaka itenanao no mahakasika zany fa ny hafa tsy ho sa mihitsy no mitahoany anao. Ianao gara fity atala ina tadiavinao amelomako ny tenako raha tsy manao an'io azy io kontrakontra zany re olona. Ampiko ianao ro niainy vao omeko anao zay ilainao entinao mihoatra amelomanao ny tenanao amin'ny fomba madio sy asa madio tena marina ve zany lazainao zany raha fity sobo sakisaky ary anao ty fa ovinany mbola nandainga taminao ka hoana ny hevitrao hijanona ianao sa mbola noentrany asa mahazatra fanaonao io. Fa fiainako ane zany raha fitiko nahoana ny dedidina ohatran'izany zaga mandidy anao mampisafidy anao fotsiny na ianao isafidy ny lalana tsara na ianao hijanona ny fomba fanaonao zay fanambakana vahoaka sy tsy ahitanao tompony na dia kely akory azy. Ka ty ahoana re zany raha fity inona zany tianao ataoko hiala amin'ny ratsy fanao veriny any vao dia asianao fisalasalana manina raha miteny fotsiny hoe hiala na tsy ala dia vita ndraisantsika fa eo ianao mila vaniny eo. Fa inona nefa mamaika anao ialako amin'ny asako io inona loatra zao ry neny vao rehefa tonga ny farany neny vao dia manana fitanana ianao fitanana zay tsy vidina fa omena maimaimpona. Perovina no ampinao zany raha miteny ianao zao dia zao fa hiala dia rapitsika manary sy manadio ny tranonao rehetra ary rehefa vitsy zay dia omeko anao zay ilainao. Tena nadatiko ianao raha vitika malala ny masomy manodidina anao ekeko ny fangatanao fa hiala amin'ny asa ratsy fanaoko ary anaraka ny teninao ka hoana faly anao. Ianao zany raha azoko tsara dia tsy mitaiza tsony asa ataonao. Ndre tsy rivelo kely tsy manao an'izany tsony ny olona manodidina eto nge ny teo adala ka mamiositra io vatro taoko io mandeha foana io tsy noho io na dia tsy misy mpividy azy. Dia dada zany manampy anao foana ankehitriny sy mba manampy azy io satria efa vita ny fifanarahana nataonay ary zako efa avy da somatsara zao velona hitanao zao. Dia inona zany ny fandraisany zany amin-dramatora ely izay milaza ho vadiny dady ty misy azonao ambara ve satria ny resaka ny tantarainao to dia tsy nisy resaka mikasika azy mihitsy. Ka zay mahitsiny raha sy fatohizako ny fitantarahana. Tsara kosa zany tsenatsika androany zany neny vao sa ahoana ho ianao? Zaza fa tena kaka mahitsy kely foana sisanetana tsilary. Lazaiko anao ny aton'izany neny vao hoe ahoana ndray zay raha fity satria niala tamin'ny asanao taloha ianao dia fantatro ny tompo fa mila vola dia nataona sotombomy be ianao. Ianao koa dia efa be resa kely raha fity ary ohatra manino zany fiaratsika zany raha fity tohotry ny hafahafa kely izany za koa za mahakako andrasako hoe jereko. Ore olona asa be melomelona re olona tsika metsy aty akodaoda fa akaiky tanàny inoko fa tsy misy atahorana dia atao hoany zaka fity tsy maintsy miandro mazava vo afaka manamboatra tsika reny vao tsy misy ninina azo atao ankoatran'izay mihitsy fa alina nge zao ny andro andao alentsika sanao hitariterana trina fa reo no asina miandro fiary sa ahoana ho ianao zao zareo na dia atao nareo mba mifanaraka ny fitadiavana sakafo hohanina sy fiandrasana ny fiara fa izay menada kosa hitatsy anotan'olona namboatra n'ity fiara ty vao maraina be manganana fandrasana ny fiara dia aitsika ny anderiny any vao mandeha fotsiny kalonga dia rehefa mahita olona azo antanina dia mijanany tia ty misy vehivavy azo antany
Azafady kely anie Ramatoa Inona azokana mihinanareo izay Zao re Ramatoa avy mivarotra tany mandeha vatsy zay dia mampiatso ny fiaranay rapitra zay avy mikasa nanamboatra sitadilanao azy nareo ny olona tsara vitany Sanatoriana misy dia ny olona namboatra fiara koa tsy aiza fa ao amiko ihany tsara kosa zany ny vao fa mba miandro kely fotsiny nareo fa andeha hividy labozy tsy vetivety fa lany ny ao an-trako way afotsika rafita ny tranatoriana olo misy ny fiaranao voafontsy rapitso ndry fa iny ty tsy mampiteny anao rafita ny vao tena kanto zany ravehivavy tena kanto mankiny anao fa tsy tamity izy izay any any ady tonga ndao atra manaraha fa mpandrosiko nareo zao endre anaka dia misaotra ndrindry zay no fotoana mifankalalany rainao tamin-dray ely rery vero kely a tena nahoana ny toyana aveo isaky ny avovatro zay dia mahafantatra ny rainao mandalo any amin'ny foana satria orina nefa tsy haiko zay tsy mifanarandra reo fa to tsy nandalodalo tso ny rainao za koa tsy niezaka ny sikotra nanontany an'izay nataony tany kosa aloha raha azoko tsara zany dia izay no nahalalany anao sy nahatongavany taty zay mahitsiny fa zao efa nisy fotoana netindrainao taty izy ary taty amiko ry zareo no mipetraka dia taty zareo no niresaka zay resaka ny fanaovany tsy misy fantatro fa ny any fantatro sendra eniko raha nandalo dia resaka fanambadiana taminy ny rainao dia raha nisy an'izany nahoana tsy nolazainy taminay fa nitazominy ho azy samy rery nahoana ihany koa tsy nampafantariny dadanay Ramatora ely zay ndray anaka tena tsy misy fantatro mahitsy ny amin'izay tena mbo mariny tena tsy misy haiko misaotra betsaka ry neny vao tena variana taminao teto efa miariva ny andro marina raha ho vita ny fanondrahako otany aleo mandery neny vao ndao ary mandrapena ianao dia misaotra indrindra mandram-pionanaka mandalova ihany raha misy ilainao dobitady ho ratsy tsy raharaty za mitona ho anabavindray nefa zao no avaliko ny sonataon'ray mitamiko indra no avalindraha fidy raha vatany ny ataoko mila mitady hevitra indririny ny vao sa ho sahirany eto mbo marina mo misy mahalasa ny fisaina piasa ny zavatra tantareny vao tamiko teo tsy te amina ratsy ny lohako anefa raha tena misy marina ny fifakazaon'ny tata sy neny vao nahoana ny nafenoneny vao zany tantary zany hatr'izay arinona ihany koa mahatonga Andramatora ely arinona koa natonga Andramatora ely tsy netiny dada taty an-trano raha mitombona fa nalala azy tokoa dada nahoana ihany koa no taratasy no nalefa ny dada haka zavatra taty aminay nahoana ny tsy ny tena no nitonga taty amin'izay Ramatora ely olona mbola tsy fantatray mihitsy hoe iza dia avy aiza ilaina diniana manokana ihany zany resaka izany fa mahalasa saina ka aloha tena malaky mitondraka fa toa efa miarivo zany andro zany raha andeha ho any an-tsena ihany ianao ritovy dia mba mandalova ao am-positra fa so mba misy taratasy ho antsika ao efa ela ihany mantsy izay tsy mba nandalovantsika tany izay fa manina moa tsika mianadara miaraka sady amin'izay mba miaraka mividy lamba sy akanjo sy ilaina amin'ny noely indrindra mba ho an'ny parany tokony efa homantsika zany noely mantsy efa kaiky herinandro ange dia tonga ho tonga tokoa mantsy tia ny noely ritovo dia ho sanatriva eo noely fa efatra tsy misy andady neny moa efa 10 taona ny tsy teo aza hita ka ho kamoty velondray tsika ritovo nahoanindriny miasa saina amin'izany azoko antoka fa natsoavy azy dada any am-pandehanana any izy tsy maintsy mahatsiaro antsika ihany izy any atsiarantsika ritovo fa ny tena zava-dehibe dia mifanatrehany ary malasa misainako dia hoe tena any an-tananarivo marina ve izy sa eto arivo mamy ihany
sa any atsirabe araka ny voalazan-dramatora ely fihinany mahatonga ndry hiteny azany jereo aloha fa misy mandondolo zany Ramatora ely elaela izy zany mandrosoa ianao manao anina ro aty anaka zay salama tsara ka mandrosoa aloha ianao tovo a misy vahiny retsika midina faingany ianao raha matora ely marina manahoana ianao raha baina aloha tonga soa aty aminay indray ka manahoana ny fahasalamana zay manahoana dadan'izay salama tsara ve izy eny tokoa manahoana zay dady dia nahoana izy ny tsy mba nakaty aminay mihitsy salama tsara tsy misy atahorana any izy rakizy ary voarainy tsara ny taratasina mpitondrainareo farany iny sahirana amina sasany fivelomana izy dia zay ny tsy ahafaha mamangy anareo aty tena amin'n'ovely zao ary ve hoana izy dia tsy mba ho avy aty mihitsy efa nresadresaka an'izay ihany zay ka ary izay ny tena antony natongavako araka ny lazaiko teo dia sahirana mafy amin'ny fitadiavana izay mivady dia naniraka ao aty aminareo ny rainareo rakizy fa inona ny antony nanarahany anao nakaty aminay tsy ho taratasy fangalana vola indray ve zany ry tovo sa tsy zany Ramatora ely mangina aloha ianao ry vero fa aza matsamatsa-mbava toy io inona ny nanarahany dadanao taty aminay Ramatora ely tena marina ny voalazany very teo taratasy ny nampitondrainao aho fa za tsy afaka miteny ambava ka indro aho rakizy ny taratasy avy amin-drainareo aiza hoe izany vakina io ny anao ry tovo vola be tsy toko tsy foroana ko nanombontsika sy ny kisoatsika mamborona aza ho ampy ahitana an'io eto ty hoe leo vakiko mafy hoe na vakio mafy ty vakinao mihitsy fa za aloha andeha hijery amin'ny parany dia atao ve izay hifanarahanareo ka fa ho aiza anao ry vero mijanona aloha fa mila valiteny zao inge ty olona ty araka ny taratasina mpitondray ny dady ka na mila valiteny zao tsy zao dada na tsy mila tsy mahatady vahaolana raha sahirana izy maninona raha mody neto anga tsy ampy amelomana ny tena n'izay tia ny araka aminy fa nahoana ny hoe neto atanantsika ny tia no foanana mangina aloha ianao ry vero tsy hitana ny rarina ange zany vavanao zany tena mialatsy indrindra re Ramatora ely fa efa tena malahelo mafy andraina ange izy iny dia lasa miteniteny foana mihitsy sady vavitokana ny krismasy ho avindray krismasy fahaefatra zao ngamba anaka natao ka avy aloha aloha andeha dia ataovy izay fandaminanareo menata eo raha rivandray amin'ny velona raha sitrakareo fa tsy maintsy mandeha afaka telo andro zany ve eny ary elana tsiny Ramatora ely fa ianao dia tsy nisy ninona koa mba naroso anao aza manahy ianao hoe zay ny manantona raha riva tsy maintsy mbola miresaka mantsy izay menata fa za tsy afaka manapaka samyrery an'ity eny ary fa dia mandram-piana vetivety ianao lozy ty marina aiza no ahitana an'ity vola be tadiavin'ny dady ty ro tapitrisy ariary eny fa na dia amidy avokoa araka ny tenin'ny vero azy ny ao ambala rehetra tri ary raka izy vero teo vero aizy ndry teo tena mampitandrona anao ihany ara ely amin'ity zavatra ataonao ty tsy raitsy kombakomba aminao mihitsy atady tio fa raha misy fahatratraranao dia miala say aza manay ianao ry ny vao voaziko i vola io dia tsy hipetraka eto tsony lasa tanteraka makany Tomasina na majanga manaraka mibenjy iverinao moa fa anome mora foana ny vola be tadiavinao izy menada indrindra fa ivero nianatra ngereny ankizy reny saingy noho ny fahandehanandra fidirainy dia naleon'izy da niala ny janona ary nanamafy ny fiariana ty ambany vohatra zany aloha dia tsisy raharay koa ry ny vao ny atao tsy haiko zao dia ny vola ihany tokony azoko rahariva ny vola ny vao avienao aty ary andeha hoe izy da mitondra moto reny ay ka tsy ho any arivomamy ve izy reny tsy mitaingina moto raha tsy ho any arivomamy ary andeha karakaran'ny volako zany raha azoko tsara hitady mpividiny omby sy ny kisoa miadana ary ny vao raha mahazo io vola io
ampiaingako tsara io avy hatrana dia miainga ary manokatra n'ilay vatra nyresahan'ny binja tamiko saingy ny ola kokoa ny ary ny evao dia maharary mafy any amin'ny hôpitaly be filatanana ny reniko e dia mila vola be dia io ny olana ho amin'izao ka mano fisatoandro eo e zany dia ho any an-tsaha tady dio fotsiny ny teniko raha ely miala raha misy fahatratraranao tena manasa tanana mbo mariny fa iny ty malasa fisainana anao ry tovo lasa ny saiko rovero a nahoana dia sahany eny foany nanambaka atsika ka niraisan'ny kombakomba tamin'ny ratsy nefa tsika ngeka nentiny tonony zanany teto an-tanany hatramin'ny andro nahafatesan'ny eny ka hatramin'ny fotoana tsy nateo any dada za koa aza mba valaka sikeraka fa izy daholo ny tao ambadika ireny saingy tsy hita ho visafisainy izany ry to fa io andriamanitra tsy andry ny afo io andritsika ihany a mianka mbody sy ny mpitondra tena ny andriamanitra e izay ny tena fikasany mena dia raha tsy nisy any taratasiny dady iny izany nanontany fahasalamantsika sy ny fandehan'ny asa rehetra taty izany dia nanao ny nataony foany raha matora ely sy ny eny vao aiza hoe ilay taratasiny dady mba vireny vakina jereo anatin'ilay vata fametrahana vola fa aho daholo nametrahako ny taratasy avy any amin'ny rehetra hoe ho antovy sy very zanako mamangy sy maniry fahasalamana ao anareo ny tenako ry menada efa lehibe ho zatovy lahy zatovy vavy izay ny sanaky dady manao ahoana ny fianarana ry vero manao ahoana kosa ny asa ry tovo ho avy tia ny krismasy efa 10 taona izay no tsy niaonako taminareo menada tsy nanova krismasy niaraka taminareo ity taratasy ty ihany koa no hany mba nysiratako nandritra n'izay fotoana ely izay ny antony tsy nanoratako dia fantatro fa andriamanitra ny miahanareo ary izy koa no nametrahako anareo tahaka ny nametrahako ny fiainako taminy ko aza malahelo nareo menada fa ho avy amin'izay dada amin'ity krismasy mananaka ity ataontsika tsara ny krismasy raka izy fa aza matahotra nareo ho avy dada indre tsara ny zanaky dada mandra-piona vetivety dada tsy mafoy anareo dada kay tsy ny manambady dada tsy nanoratra ho antsika andreny taratasy makavola be dehibe ireny tena tsika lalana tokoa ny ratsy dia jereo ange fanoratany dada aty amintsika rehefa mamarana ny taratasiny mitovy fa reo sasandreo hafa be mihitsy efa tara loatra mifankanesantsika tany amin'ny positra ity taratasy ity voasoratra talohan'ny nahalafosantsika andry fananana izay azo namidy tara loatra mihitsy dia ino navalitsika ny dada amin'ny fahafoanany arena rehetra eto ampelantanantsika ny marina inona moa ny azontsika ambara fa tsy ny marina ihany aseho azy daholo ny taratasy mirakitra n'ireo volana alaindra ely mahasositra mihitsy mieritreritra ny indramatoa iny ny haingony ny fomba fiteniny ny fomba famendrany hita fa vehivavy tia haingotra tsy mandray ravindena mihitsy mpitseritra sy mandray ny vonona fotsiny sady pisoloky manginry ry very faza menomenony eo lasa daly eo ndry raha marary eo angendry tena tsy hitako izay atao ny vola eto ampialantanana tsy misy akory itsabonandry ny varoanina an'io azy efa ifampitadiavana atsika ilay mpamonjy ny oro toy izao ny hafarantsika andrasa aloha hijeran'izany olona mandondony izany dia mitony tsara ry miany vao anao inona ty ianao raha za ianao dia miverina dia ny mbola tsy mahita ny vero za tsy haninona fa izy tena mbola feno be feno ny atezerany ao tena tsy anaka tsy maintsy miresaka amin'ny ahy aminareo menada mihitsy moa zany na dia kanota aza ny amelezanareo mafy azy tsy maintsy miresaka tena miangavy anao ary ny any vao olon-dehibe anao ary tena atsaiko fa miangavy anao mandehana tsy tiako raha ny anabaviko no mahavita teny marary aminao eo oka anao hijanona ka tsy hanatona nyity trano misy anay ty tsony tsy anaka vero vero ao ihany vendriko neny vo ihany resy
de resaka amindria fero a fero neny vao a satria tsy nanaiky mora mifankatahaka anao dia miangavy anao fa akatoko ny varavarako ka misy sany ianao fa manelingely any sady mampikorotana kely ny fiadanana zay ansisanananay tovo a oiky izy e ary ampandrosoa fa mila miresaka amintsika mariny zany anaka oiky izy hoajaina satria efa nentiny tada hotony anabaviny ampandrosoa izy e viny zany lazainao zany ary vero a io ve ny nentiny dada hotony ny anabaviny nefa namadika atsika tsy mino azany a ampandrosoa izy rotovy dia atiatrana ianao mitabataba fa aza eo ambaravarana eo a tianao hitangorona eo atokotany eo mponina ampandrosoa izy fa atiatrana ianao mahalala ny marina rehetra mandrosarahony ianao rany any vao a sotranaka tsy mahazava amiko mihitsy ny tianao atao ry vero a tsy fantatrao nga fa io no namadika atsika io no ny tsy kombakomba tamin'ny ramatora ely ka nahatonga ny fananantsika ho fongana sy tapotra ekeko tokoa ny teninao ry tovo a fa ny zavatra tsy fantatrao dia mety mipetraka tao amin'ny fotsiny ramatora ely fa tsy ho ndray tsy kombakomba velively tamin'ny eny vao ka inona ary ny entinao manapirofo ry ny eny vao fa tsy miray petsapetsa tamin'ny ramatora ely ianao ono ahalongany ngary very tsy mba nytantarainao tamin'ny tovo ny resaka ny fanaovako taminao tsy mbo ndresanao taminy fa resakinina ndray koa ary zany ambaranao zany e sanareo koa mitady anodikodina ny lohako tsy nilazaiko tamina ry ny eny vao satria neveriko resaka tsy misy dikany zany fa toy ny resaka mandany andro rehetra nefa de tsoroko aminao ry very fa misy fandraisany amin'izao nahafoana ny fanananareo zao iny resaka iny ka enonareo tatsara ary ava ho tatarako aminareo ny zava-misy ohatray fa taratasina daholo reto kirakirainao reto raha ely a tsaronao mory ny vao fiarahana isy rafidy eka tadidiko mahitsy fa inona dia ifandraisana zany amin'reto taratasy reto e misy ilako azy reto taratasy reto ka ampiasaiko amin'ny fanaovana azy ary efa namboariko mihitsy mba ahafahako maka sy mandany fananan-drafidy inona tsara hoe ty ambaranao raha ely zany e za mividy itserinao e ampiasaiko ary reto soratanany reto ahafahako maka ny fananany izay tokony ho ahy nahoana nadalainy fotsiny no ny azo mive izay niriny tamiko dia tsipony tomy manary fako eny andavapako a ka raha arako ny fatotra ngera eny dia efa nomeny antsara-betsaka tokoa ianao e ary zany aza tsy misy fantatr'ireo zanany mahitsy ary efa nikasaka vady anao izy fa ianao tsy niety ekeko za mifananome ahy izy ary efa natambatra ny nomeny ary izay ny rahanay dia tsy ampy noho ny fikarakarana izay nataoko taminy mihitsy nalahelo izy tamin'ny fahafatesany vadiny zany nanambitamby azy orindray izy tamin'ny ditranjanany za koa mbola nampahery azy narary sireraka izy a za koa mbola nanafosafo azy sy ny sisa tsy voatanisako e nefa raha nanaiky niaraka taminy ianao tsy niterena ary andraikitro zany rehetrarehetra zany atady tio fa efa ndresaka taminao izy ny amin'ny apakariny anao vady saingy ianao tsy nanaiky no niditranao sy ny fitiavam-bolanao disy tafa ohatra ka inona ary zany no tianao ataoko e za hoe manorevitra anao ihany ara ely a dia ny mbola fikasananao ratsy ny ao an-tsainao dia atsahary teny zao so animbanao raha misy ilanao volo manina raha tadiavina izy dia miresaky nareo toy izay fisolokiana ny entinao maka amin'ny volo empilatananjanany so dia any anenanao lahy tsiry ny vao a fa hoana tongotra mbian-dakana ny ahy tsisy mihemitra ntsony noho izany a entiko any amin'ny zanana ny taratasy efa nomaniko soratanandray ny reto misy soniara-dalàna noho izany dia tsy maintsy mahazo aho satria ny raina ny manome alalana moaka ny volo azonao ve zany ry ny vao a zany hoe raha azoko tsara zany dia taratasy fa misy dadany fahanerasera ireo taratasy ireo dia natambany ary nentiny taty aminay indray zany dia zany tokoa anaka za mahitsy nampitondray ny rainareo ny taratasy makany aminy milaza ny vola omendra rainareo azy ary dia namboariny ny taratasy tateo rina milaza nireny fakana vola ty aminareo reny ka inona tsoa moa zany ny azo atao e fa nanany efa tapitra sy fongana raha ely tsy hita ny tany nanjavonany iza tsony ny andeha ho enjehany eo mampalahelo ahy dia ny krismasy ty ho avy fanaonay sy dada amin'ny zarazavatra ho any mahanitra eto tanàna zany nefa kehitriny izay indray zany zao ny anisan'ny mahanitra izarana dia iza no afaka hanome anay oka re anaka aza dia mitanombika ohatr'izao ianao angamotsy hainao fa ho avy akeny rainao e
ho avy tokoa dady saingy efa tamin'ny foana ny eny no ivatanany e ka nongazana ny trano toa mifangaraka sisany mameno azy tsy afaka hameno mibangatsona izy e izy zao no nafato ny taratasy ny soratany taloha marina daholo zany ambara mivery zanariny vao inona tsony moa zao ny vatany dady eto amin'ny lasa mianada azy efa resaka fa aneo any an-taninarivo hitady azy ivelomoana asa miteny azany nareo rakizy a zany nametrandra fitindranareo anareo ko tsy maintsy aditiko no miteny anareo na de efa lehibe azo nareo korazonareo atao de andraso ny fiverenana ary farany zasy rainareo de tsy tapaka ihany ko mifandray fa fandefa afatra ny taratasy ka zany no tena tindreko aty aminareo ampiseho anareo an'ty taratasy taratasy ahoany zany ry neny vao ty fahasonareo vakiny iny io to miara-mitsika amintsika ane zany vorokely zany fitovy hoe tsy eo raha tsy ry zareo avy no miara-mitsiditsidiny eto alohantsika tena tiatsika tantara veroa izy nanara-maso atsika foana izy no nandraisiny vidiny fananatsika rehefa ary modina tondra hely tamin'ny anarany daholo zany rehetrarehetra zany tsy aniko izay atongavan'ny rapitso mihinako azy eo atratrako ianao koa ritovy de efa manao izay aborotsaka an-dranomasoko ny andray raha vao tonga izy de zany tiako otrotro ny voalohany fa lasa ho any saiko ry vero a manenina lesy manenina moa raha resantsika ny eny vao e de asaina mipetraka aty amintsika izy angeka efa niahtsika hatray e mba hatao solondreny be farafaratsina sahoana ny hevitrao mety zany ka raha manaiky izy amin'izay koa mantsy raha mikasany ho avy raha matora hely de hojina mahita ny trano mety zany ianao raha azoko tsara de alohan'ny atongavan'ny dadarapitso ny resahana izy zany hoe androantsika no mila miresaka aminy ndao ara ho any zao de zao fa efa manakaiky ihany antsika zao e sady efa vita ny asa tokony atao sady izy no anisan'ny nampahafantariny dadany mahazo atsika ka endrika fisorana sy fakasitrahana izy malaky nareo rakizy a anamidoholo reo mikorotanareo rainareo ke zay va ho avy ino ary mbola mahavarina anareo ambany ao e efa mandamy mare zay ry neny vao fa za mikoropaka ianao a efa ny trano fisakafoanana no alaminay ato ay dintony zay ho avy ihany dada ho tapotra an'io ihany koa ny tantaran'ireo taratasy ny soratana zay saika mpitondrana fahoriana ho antsika nenao koa zany foana ny eritreretina ny trano alamina malaky tsy tiako hoe dada tonga de tsika mbola mikorotana amin'ny asa mandrarary vero hitanao ve ny hitako inona tsy raha matora hely ve ty miara tonga amin'ny dady ty hoay tena marina izy iny kay rahely tena rahely ty anao inona ty fa ina ny atontindrandra vity azy ty pahory an'reto zanako reto ndray ve isy azy ny atezeran'ireo zazy reo oka mihitsy aloha hitina fa so ifazavaza ao reo ka za tsy tsena ny dada lasa fa eo ianao vero miverena aloha ianao fa tsy fahalalam-pomba nge zany ataonao zany e miverena ho ianao za tsy mila e teneny dada fa tsy te ahitany io raha matoa io a asevy miverina io de tamy a zanako marina manao anse manao any dada tonga somatsara ty aminay fa hoany zao ry dada neny vao manao any ianao angalasa mipetraka ty aminay koa ianao ye nalainay sy vero izy hipetraka ty fa ahoana mikasika an'io vehivavy io ry dada fa mbola tsy mivalinao ange fanontaniako e hovaliko ihany no fanontaniany se fa nakaiza aloha zanako vavy teo e aty amiana azy eto atratrako ange ay e efa ela loatra zay tsy nahitako azy zay orarany ianao raha fidy kariko an'izay zazy zay fantatreo tsara ny tantara rehetra ndana tadavinao manerana ny trano izy ndana vero ory vero vero dada ihany re nga de mbola zazakely ihany no mitady anao fangala-pery amin'ny dady dady aleka ty resaka amindry tsy fantatry ndrika fa dady ty
ny daholo ny toerana ifenany rehetrarehetra ato an-trano ato efa nitondrako fanomezana tsara koa ngenydre tsy tiako tsony ianao dada ataonao ina ty indray efa vavy ratsy fanabe io nefa saika nampahatra anay dia mbola entinao aty indray fanomezana tiako meny dada zao dia fandehana n'io vehivavy io mitsy enge ny antony itondrako azy ty aminareo iresaka anazava ny antony mahatonga azy nanao an'ireny mandrinindre aloha raha tsy maty makina zanaky dada ao manina dada ve tonga dia ndrefimaty tokony faly anketry sara raha indry aloha zay raha ely afa zany tokony fidindry dia afetsika dia miresaka ka hoana amiana dada sa mbola iziriziro eo ihany ka dada jiana manao izay matezitra sy mampalahelon'olonako dada efa ela be ny tsy tatiny efa mbola hitondra ny dadan'io vehivavy ratsy fanahy io ihany tsy amiana dada mihitsy zany fa hiteny mahakasika andrahely foana zay mofa tsy hanao izay mampalahelo an'itsony dada ary tsy anetsony koa dada fa hijanona amin'izay dia andotsika ho any ambany fa mila miresaka ngetsika zao tena mifona aminareo araka izy fa tena tsy nentiny nataoko nentiny fitiavam-bola diso tafahoatra ka nanao tao foana tena mifona reraka izy fa manina nefa raha ambaran'trareo tena antony nanaovanao an'ireny zany angeny andrasan'ireo eny fa na dia zaza nge dia kivosiketraka mahitsiny tsy malala zay antony nanaovany an'ireny fihetsika ireny mahitsiny tsy haiko zay tena fahamarinana ny lazainy na izatsy na zaroa tena tsy malala mahitsy ahy zao ry zareo narary mafy ny reniko tany an-Taninarivo mila vola be isan'andro zany efa tsy maharaka an'izany tonga teo ampilatanako tokoa ny vola avy aminareo menadasaingy asana no ny fitandratsy sy mifalany nataoko fa tsy avitra tsony nefa dia nandao ahy ary dia onjoonjoko sasamyrehetra no namitany aty tamin'izay nefa nitazako tam'nkateny analakely renareo ary dia izy indray nanampy tamin'ny fandevenana sy ny fikarakarana rehetra mamela reny eloko raka izy fa tsy mety ny nataoko ary efa nitsinjany zany tsy nety nataoko izany ankehitriny losany dia mamangy amin'ny fahoriana rehetra zany mahaiza minona fa dia tombon-dalana ny azy tsika rehetra mbola ho any daholo dia ahoana zany raka izy ay marina nambaranao fa marary ny reninao dia inona zany ny antondianao aty aminay inona ny antony hitondrany dada azy aty amintsika indray ka eo indrindritsika zao raka izy anambady azy ve ianao ry dada toa tsy haikeko izany ahoana ny rahako mipetraka aminy ahoana ny atsoko azy hoe neny efa nanao ratsy tamiko izy ary tsy tiako hiveriny etontsony mamela ny elony fa raha ny anambadianao azy kosa ry dada so tsy rariny mba nieritreritra tsara ve anao ry dada vao nyteny an'izany taminay mba noeritreretinao ve ny fahoriana ny entiny reto zanakao nandritra an'izay 5 taona nandozanao azy zay anka lasa kamoto velondray tsy fidiny reto zanakao efa nieritreritra tsara raha izy vao nilaza an'izany taminareo ary azoko an-tsaina tokoa zany valiteninareo menada zany ary zay ny tsy hipetraka aminareo rehefa vita ny raharaha fa andeha nisodranareo menadany tena zava-dehibe amiko indrindra fa ny anao roneny vao ary nareo nge tsy mahantra tsony efa tapaverina somatsara eo an-tananareo ny arena rehetra tsy nisy very misy na dia tapa-panjaitra ray azy mamela ary dada raha hiteny reto manaraka reto tia tena ianao ry dada tena tia tena tsy meritreritra fa tsy ny tenanao maty ny eny tsy nilaza izay tao am-ponao ianao lasa indray ianao taratasy ny navelanao solom-panazavana mbola taratasy ihany koa nentinao milaza sy manontany fahasalamanay ankehitriny milaza ianao fa tsy mahantry izay eto anao daholo ny arenanao fa izay tsy mila tsy ny arenan'io ilaiko fa ianao eto anilako ary anjaranao no misafidy fa raha zany andrasanao anometsodrano dia tsy misy aty amiko vero inona verena lohanaka verena tovo ary sy koa dia ho aizy tovo
diso ianao ry dada fona raha manambaran'izany everinao fa raha namerina andreo aren'ireo eto am-pialatananay ianao dia mieritreritra ianao fa sambatra izay diso zavatra ray ianao ry dada adinao ny fitiavanay ianao sa mbola mihevitra ianao fa raha lasa dia ny taratasy ny tohizanao soratana to ny soparanao indray le krismasy tsara efa nomanina eo anao ko mamela ry dada fa tsy misy azoko atao anao na dia nanabe azy ianao fa inona no nomenao ireo zanak'ireo reny vao a maninona dia samy aminga avika ohatr' izany zareo fantatro loatra mantsy ny tantaranao neny vao ianao eny andrasako iteny marenina ianao raha fidy a ianao no tokony antany tenanao hoe mety ve sa tsy mety no nataoko manoloana ny reto zanako movy mba niezaka nienso nijery azy reo nandritran'izay 5 taona nalasandreny zay sa inany nataoko sa ianao rery matsiary marary taminarasany vadinao fa izy dafo vato ka tsy mahafantatra zany faoriny zany ko raha tsodrano ndrasanao fa dia amiko dia tsy misy eny fa na dia saza na alala fiarahanareo voalohany tsisy tsodrano e marina ny azy reo raha fidy a tena marina mahitsika ko mangataka anao aterany amin'izay toerana nangalanao hafa tsy ho zakako ny andreny teniny zanako manao hoe za ihany koa mbola nanasaraka anao tamin'izareo ko raha sitraka ao dia adonony amintsika vitaona didinao nandritra izay 3 taona tsy nateo anao izay ndao ateriko ianao fa andraso aloha noratra taratasy vetivety alohan'ny andehanantsika ary dia mbola taratasy foana ve raha fidy a maninona raha tsonatra zareo dia miresaka nareo amin'ny fanapahan-kevitra resinao tsy ho ahavety tsony izy telo mianaka fa aleo taratasy no soratana na ona raha fidy raha mba miezaka ihany ianao miantso any zareo tsy fantatrao moa fa krismasy ny rapitso ary amin'ny maha krismasy azy izay dia tokony efa miraheloka efa na dia ao anatin'ny fisarahana azy andraso ary fa ezaka ihany iantso andry zareo izay mihitsy zany avaliako ry dada mahitanao miaraka aminay atao anatin'ity tokantrano ity indray dia mitony izay tsy niarahantsika nanao krismasy miaraka ny asolo tenanao dia nytaratasy izay alefanao ary azoko antoka fa sady farana an'io izany taratasy ny dady izany fa tsy hitoy intsony taratasy eto nahitana fahoriana taratasy ihany koa indray to mitondra fanantenana sa hoanao ianao ry dada eny ndraiky izy voalohany indrindra aloha dia misaotra nareo ny amin'ny famelanareo amin'ny eloko rahely tena zaza endrinareo raika izy ary tsy nanalabaraka andray nareo eny fa na dia zakanareo aza niara-tsina nataony faharoa manarak'izay dia aza mananareo fa tsisy taratasy ny dada ho tonga eto aminareo izany tsony fa nyvatantenany an-trano resaka aminareo manomboka an'io ary ny aminao ry neny vao dia isorako ny amin'ny fehina ho azy mianadala ndritra ny fotoana tsy nateo ekeko fa sarotra ny adina trehanao na nyloana andray hely nefa dia tsy nikely soroko ianao nanao an'izay azonao natao dia tena misaotra nareo rak'izy ny amin'ny fandraisanareo andray tena zava-dehibe amiko zany ny aly fandriko dia nitoizany sy fankatiavana misy eo amintsika tsirairay avy fa misy zavatra tiako ambara aminareo zay tena zava-dehibe amiko nilikona fiaina ihany nefa dia tsy zakako zany ko asa hoe afaka ny haino afy ianareo fa resaka momba ninony zany ry neny vao mety hotoa anareo mandreza olona zay keto nefa miangavy anareo mieritrereta tsara fa tsy avetrany dia any medisiny any neny vao zay nindorany zavatra ninona fiainany zany ry neny vao fa liza iandreany zany ka zaho ary ny mikasika andrahely raika izy nylazaiko anareo rahely raika izy dia tsy iza fa zanako zaza naterako io saingy tsy fantatro zany raha tsy efa mahatio ny reniny izay nitaiza azy tantara lava be koa nefa ny mahakasika an'izay ny any ambarako anareo dia zanako rahely sao dia miteniteny foana ianao ry neny vao zanako ianao rahely ahoana moa ny enoko fa ianao reniko tsy manana fa tsy reny ray dia raha nivo zany zay avy nalevina voaingana mitony aloha ianao rahely aza vao misimisy kokoa ny teninao ry neny vao folombola tanora ny nanana anao anaka tsy tia ny ray aman-dreniko zany hoe be voka tsy manambady zany ny zanany dia nalefany nipetraka tany atao masina rehefa teraka ianao dia navela tany fa za kosa nalainy ray aman-dreniko iverina taty
ary za kosa tao anatin'izany rehetra zany tena napakevitra fa tsy mbo hanambadimbady zany tsony. dia ahoana izany nalalanao fa zanakao ary ay taratasina ao ny momba naha hoe tsy nio fa ny anarana nomeko anao fa dia Rahely ary soma amitiana trany. Ie fa nynetsonanao le Rahely ny anarana mety mitovy fa nipirofo manamarina fa zanako ianao dia zanandra niva ry sofanjy ianao fa tsy tena zana satria zany mifanarahanay zany. tena tsy te andrean'izany ary ny vao ianao ne zany nanary ay tsy miendrika noreniko ianao tsy nandray andraikitra momba mihitsy zany ianao hatry izay izany tsy hanao tao foana nahoana ny tsy nitezainao fa menao olo-kafy tsy vidiny any e zany anaka fa ahoana fotsiny raha mba fantatrao mantsy anaka fa misy taratasiny tatabenao mihitsy ao milaza ny fandefasana any Tomasina milaza ny fangalana tany Tomasina raha tsy mahatoky ahy ianao fantatro tsara ngamba raha fidy ny fiainandreo ray aman-dreniko manina raha mba hampianao mandresy lavitra azy fa zanako izy zanako ke io Rahely io zanako tsy reo ke nioriny ny antsaroko dia lovatsofina ny laza fa be voka tsy nanambady ony ianao ary dia zany voalazanao zany marina rehetra za mantsy dia mitovitovy taona amin'ny Rahely ka tsy tena araka ny tantaranareo olon-dehibe fa maninona nefa raha aseo reo taratasy soratandradrirainao reo dia ho hita eo ny marina rehetra dia hita eo Rahely raha anaiky na tsy anaiky ny zavatra voasoratra ao anatiny eo. Efa trano misy an'ity taratasy ity ary nivaina teto amin'ny tanàna mihitsy zany tia manoratra taratasy ity raha izany. Maninona raha lain'ireo taratasy ireo ny vao dia fantatreto ny marina rehetra. Efa reto amiko reto anaka azonao vakiny reto Rahely dia anjaranao no mamakafaka raha marina ny filazako na disy dia anjaranao koa no manapa-kevitra avy eo. Ty Rahely inona ny voalazanao raha matoa Rahely ny vao ahoana anaka tena ianao tokoa ny reniko mifona fa tsy nanaraka ny teninao raha nanao fihetsika ratsy rehetra reny misy antony reo teninao rehetra tena mifona ary ny vao mangina aloha ianao Rahely mangina moa mangina aloha andro fety angentsika androany krismasy fifaliana maro no miraisintsika androany dia ahoana raka izy no atao mbola verina any amin'ny misy azy any ve Rahely sa fa ahoana ny hevitro-tovo neny vao efa niraisina miana dahoton'ny reny be anay amin'ny fomba ahoana zany no andro anandramatoa Rahely ohatran'ny nentoa anay koa nge zany izy raha azoko tsara sa tsy zany ry vero tena sarotra marina voalazanao ry tova soa ihany fa nisy reto taratasy voadahiry reto fa raha tsy zany angamba dia tena tsy niona fianakaviana sady tsy mifankahita koa ny mpianaka kotsilaro mivesika raha mba miray latabatra amin'izao fety izao sady hiara-iana koa manomboka izao ho fianakaviana ray sa ahoana ry nentoa Rahely tena misotra nareo raka izy zaza endry tokoa nareo mahay mandray olon-dehibe mahay mamela heloka koa dia mahay miara-miana manolona aza matahotra nareo menada fa ahita nentoa tsara fanahy nareo manomboka hatreto angaraka izy tsy mety raha atao hoe neny fa tsy nentoa tsy mba tianareo ve raha mba manana fifaliana kely ty rainareo efa ela ange zay nahafatesandreninareo zay marina fa tsy mahasolo ny reninareo Rahely fa mba miangavy mba omeo eny mifangatahako azy ho vady dia ahoana moa zany ary neny vao sy vero nareo menadaha ny angatahantsodrany fa tsy za akoriny andao aloha tsika tery mianaka isinda kely atsy amin'ny hevitrilany aty dia andinika an'izay tokony atao ary vetivety fotsiny izay dada eny anaka mbola sarotra mantsy mifangatahanao tsy azo atao no manao eny avy hatrany dia ina valy teninareo menadaha esa tsy aza mpitsaliana raka izy fa mba miangavy raha sitrakareo atao anatin'ity taratasy ty ry dada ny valy teninay taratasy anisan'ny valy taratasy zay tsy nivaliana tany amboalohan'ny fony ianao nandeha ka aoka ho vakianao zany taratasy eny ary ho an'ny dada fony ianao nandeha dia nilaza ianao fa hitady izay mahasoanao fantapatatra ihany anefa zany na dia nininanafina azy ianao
ko tianay ry dadana milaza fa amin'izao noely zao no fanomezana tolotra eo anao dia raha elo no safidinao eno izay zanako satria raha elo tsy anjely fa olombelona ka mety manana ny fahadisoany raha elo tsy anjely fa azonay antoka kosa fa afaka meno mibanga ao anatinao sy atao anatin'ny tokantranontsika ko eno no avalinay io no fanomezana azonay atolotra ho anao ko dia raiso raha sitraka ao no fahatongavanao kosa dia fifaliana lehibe ho anay amin'izao krismasy fahadimy nandalovanay taorina ny nahafatesanay an'izao tena misaotra rakizy azoko antoka mihitsy fa tsy andany fangatahako tsony nareo toy ny tany amboalohany fantatro fa tsy tianareo ny ampitondra alahelo ahy inona fa sy fifaliana maro no niraisantsika androany zany neny vao nahita ny zanany za nahita mibanga atao anatiko nareo mianada ahita reny na dia tsy ahasolo azy tanteraka aza misaotra indrindra rakizy tena makasitraka ary andao amin'izay ary sakafo dia eo toizana andresaka rehetrarehetra ary aza sina taratasy tsy ono manomboka eto fa ataovy tapitra toe zany taratasy ny dady zany zay mety ho valiny inoko fa hitondra fiovam-po antsika tokoa ty noely ty sa hoana ho nareo rehetra tena marina izany teninao zanatra ny vao marina zany anaka zany anisan'ny ova voalohany ary anomboako an'izany dia hoariko daholo ireo taratasy mimendra fidy ho amba sy eritreretako zavatra hafa indray zay mahitsy dia izany faharoa fa dada tiako be mihitsy dada misaotra vero ary tsy tiako hisaraka amiko tsony saingy tsy maintsy andao any dada ihany satria tia no fianarako manjaitra ny arivomamo sa hoana ho dada ay ve zay tsy arivomamo hoe mandehana fa hitsiditsidika anao matetika dada amin'izay mba tsy mividy akanjo vita tsony rehefa krismasy ohatr'izao fa ianao no manjaitra ary andao hisakafo fa mangatsika indray ilay gisa amin'ny vonoanareo ao hoe aingana aty aloha aty anao raha ely mazoa toerana daholy atao mivavaka ho fisaorana dia mihinana mpifaliana daholy dia mirary krismasy fifaliana ho antsika rehetra indrindra fa ho anao raha ely ho anareo menada manokana misaotra anao ry neny vao ny amin'ny rehetra nataonao misaotra mirary krismasy sanatra MBS radio nanolotra ho anao teo taratasy ny dada nosoratana vorombato ho lantoanimana novelomin'ny Christophe Rabiarmanana tapaporoana miaraka tamin'ny nankisarabe manatso Saoly ary Nicole nandray feosina indrindra ny lafa teknika njakarandry tompona andraikitra sy mpanatodosy tapaporoana